Nomeri toko faharoa. Ny filaharan'ny tobon'ny Israely araka ny fireneny avy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny faneva kely ny fianakaviany avy no hitobiany zanak'Israely, manodidina ny tranon'ilay fionana sady manandrify azy no hitobiany. Ary ny hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana tandrify ny fiposahany masoandro dia izay momba ny fanevany tobon'ny Joda araka ny antokony, ary ny lohany taranak'i Joda dia Nasona zanaky Aminadaba. Ary miaramilany izay nalamina dia 740 sy 7 ary ny hitoby eo anilany dia ny fireneny Isakara, ary ny lohany taranak'Isakara dia Netanela zanaky Zoara. Ary miaramilany izay nalamina dia 740 sy 5. Dia vao ny fireneny Zebulona, ary ny lohany taranak'i Zebulona dia Eliaba zanaky Helona. Ary miaramilany izay nalamina dia 770 sy 5. Ny tontaliny izay nalamina teo amin'ny tobon'ny Joda dia 780 sy 4 sy rahetsy araka ny antokony, ireo ny loha lalana. Ary ny fanevan'ny tobon'ny Robena no ho eo amin'ny lafiny atsimo araka ny antokony, ary ny lohan'ny taranak'i Robena dia Elizora zanaky Sedehora. Ary miaramilany izay nalamina dia 520 sy 4, ary ny hitoby eo anilany dia ny fireneny Simeona. Ary ny lohan'ny taranak'i Simeona dia Selomiela zanaky Zorisadai. Ary miaramilany izay nalamina dia 307 sy 5. Dia vao ny fireneny Gada, ary ny lohan'ny taranak'i Gada dia Eliasafa zanaky Roela. Ary ny miaramilany izay nalamina dia 500 sy 5 sy 4. Ny tontaliny izay nalamina teo amin'ny tobon'ny Robena dia 500 sy 5 sy rahetsy araka ny antokony, ireo ny mandefa haroany. Dia androso ny tranon'ilay fionana sy ny tobon'ny Levita eo fovoan'ny toby rehetra, ka araka ny tobiany ihany no androsony, samy eo amin'ny filaharany avy araka ny fanevany. Ary ny fanevan'ny tobon'ny Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny andrefana. Ary ny lohan'ny taranak'i Efraima dia Elisama zanaky Amihoda. Ary ny miaramilany izay nalamina dia 540. Ary ny fireneny Manase ho eo anilany. Ary ny lohan'ny taranak'i Manase dia Gamaliela zanaky Pedazora. Ary miaramilany izay nalamina dia 220 dia vao ny fireneny Benjamina. Ary ny lohan'ny taranak'i Benjamina dia Abidana zanaky Gideony. Ary miaramilany izay nalamina dia 750 Ny tontaliny izay nalamina teo amin'ny tobon'ny Efraima dia 120 sy rahetsy araka ny antokony, ireo no mandeha fahatelony. Ary ny fanevan'ny tobon'ny Dana araka ny antokony ho eo amin'ny lafiny avaratra. Ary ny lohan'ny taranak'i Dana dia Ahiezera zanaky Amisadai. Ary miaramilany izay nalamina dia 720 sy 4. Ary ny hitoby eo anilany dia ny fireneny Asera. Ary ny lohan'ny taranak'i Asera dia Pagiela zanaky Okrana. Ary miaramilany izay nalamina dia 520 sy 4. Dia vao ny fireneny Naftaly. Ary ny lohan'ny taranak'i Naftaly dia Aira zanaky Enana. Ary miaramilany izay nalamina dia 730 sy 5. Ny tontaliny izay nalamina teo amin'ny tobon'ny Dana 770 sy 5 sy rahetsy. Dia ireo kosa no vodilalana. Ireo no nalamina avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany,
nitontaliny izay nalamina tamin'ny toby rehetra araka ny antokony dia 50 amby 500 amby 3,000 sy enetsy fa ny levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny zanak'Israely arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny zanak'Israely dia nanao arak'izay rehetra efa nandidiany Jehovah any Mosesy ka nitoby araka ny fanevany avy, ary samy nandroso araka ny fokony avy sy ny fianakaviany avy izy.